Miarabantsika rehetrarehetra izay manaraka ny seraseratsika eto amin'ny Facebook amin'izao ora izay hitafatantsika eto izay hitafatafako ihany koa miaraka amin'ireo fianakaviana izay manana havana miaraka amin'ny sambo ao AW. AW izay niala teto Mahajanga nandeha any Comore izay hatreto moa mbola tsy fantatra ny mahakasika azy hoe aiza marina io samboa amin'izao fotoana izao araky ny fanazavana izay miely eto sy eroa moa zany samy manana ny hypothèse heveriny fa mety mahalaza zavatra mahakasika an'izay tsy fahatodian'ny sambo zay zany any amin'ny destination zay tokony hatongavany. Samy mametra-panontaniana moa zany ny tsirairay ny rehetrarehetra aiza marina io samboa taorianany tsy fahatongavany tany amin'ny toerana zay nalehany. Fa ny zavatra tsy haritra kosa eto dia taorianany fisavana na fanarandia na fitadiavana izay nataon'ireo fiaramanidina Maorisiana izay tonga teto Mahajanga izay nanao an'izay fitadiavana izay fantatratsika tsy rehetrarehetra fa tsy nisy ny vokatra nazo mahafapo mahakasika ny recherche izay nataondreo ka miverina fampiresaka eto tsika zany noho ny zay anton'izay ny fianakaviana raha teo moa zany tsy mipetraka fa manao zay ho afany nefa araky n'izay filazana zay hoe ny tsy manana dia tsy afaka hizara velively zany hoe tsy manana moyen reo zany anohizana an'izay fitadiavana izay. Ka eto moa zany ireo fianakaviana ireo ifampitafatafa amintsika aoriana ny fanazavana zay ho ataoko. Ny fanazavana zay ho ataoko moa zany tsy firy fa kosa ny antsoavo zay ho ataoko amin'ny fitondram-panjakana indrindra moa fa adresena moa ty zavatra ty ho an'ny filoham-pirenena ary koa ny premier ministre lehibe ny gouvernemanta mahakasika ny fahaverezany ty sambo ity. Zavatra misy mahatsiaro zany zahay aty amin'ny faritra fa atao zanaky ny kalafa mba tsy lazako hoe atao ankilabao. Rehefa misy zavatra mahakasika ny aty amin'ny faritra moa zany ohatra ny mavesatra ny fanapahan-kevitra ary raha misy zavatra atao aty dia ohatra ny sarosarotra zay votanteraka zany miala tsiny aho raha milaza an'izay hoe tsy hoe mamoafo tamandro na koa ilazana koa fa hoe io ndray fa miresaka fiaviana na resaka foko fa zavatra hita rehetrarehetra zay samy manana an'izay remarque zay raha tsy ilaza atsika ny tany ambositra tsisy resaka mazava mahakasika an'izay ary tsy nanaitra ny fitondram-panjakana indrindra koa moa zany ny resaka tazomoka tany Kongo izay nafatesana pretendrazana maro ary betsaka koa moa no mbola eo ambanin'ny fitsaboana amin'izao fotoana izay fampiresantsika tsy nanaitra ny fitondram-panjakana sady tsy hitatsika tany ny filoham-pirenena indrindra ireo délégation izay heverina tokony mahavita misahana an'izay asa izay. Ka zay no manaitra anay zany aty Mahajanga izay fantatsika fa rehefa very io samboa angambany efa 20 andro teoriana vao tonga aty ny ministre tompon'andraikitra tamin'izany. Ka izay no mahatonga anay hoe efa maninona rehefa misy zavatra aty amin'ny faritra zany ohatra ny tsy manaitra ny fitondram-panjakana. Betsaka ny remarque raha ohatra ka mahakasika an'izay moa tsy dia hitaraina an'izay fa juste fotsiny manaitra ny filoham-pirenena amin'ity tranga fahaverezan'ity sambo ity mba mila valiteny mazava izahay. Maha tompon'andraikitra ty moa zany tokony hafantatra hoe aiza no farany ezaka natao, aiza io samboa tena very marina ve io samboa mbola velona satria ny ministre tompon'andraikitra efa mamerina foana hoe tsy dobo io sambo. Rehefa tsy dobo zany io sambo mazava ho azy quelque part no misy azy aiza exact zany misy an'io samboa dia mitady valiteny mazava zay mahakasika an'izay. Raha ohatra ka mifanohitra amin'izay koa moa zavatra misy tokony ho azavainareo mba tsy aina ho anatin'ny honohono zany ny fiarahamonina ny vahoaka malagasy satria efa fiera nasionaly mihitsy moa izy ity fa tsy hoe aty Mahajanga irery any ary efa matetika no milaza fa hoe avy amin'ny faritra maro eto Madagasikara ny fiavian'olona izay ao anatin'iny niaraka amin'iny sambo izay nandeha Comore iny. Ka eto no anairako atsika tompon'andraikitra rehetrarehetra fa ohatra ny nangina tanteraka mahakasika ny fitadiavana ny sambo
eto an-toerana moa zany tsy hita aminao manjery intsony ny mahakasika ny vaovao mahakasika an'izay resaka fahaverezan-sambo zay ny any amin'ny fanjakana foibe koa moa zany tsy hita koa ny fampitam-baovao mahakasika an'izay fahaverezan-sambo zay ka izay no mahatonga anay hoe sadaikatra ny tsirairay sadaikatra ny tompona andraikitra indrindra fa ireo tompokavana zay manana fianakaviana akaiky manana havana zay tafiaraka amin'ny sambo iny manaitra ny tompona andraikitra ihany satria resaka aina ity efa vitatsika angambany efa nisy fanazavana nataon'ny président tao Antananarivo nomaly iny na afapo na tsy afapotsika iny ny fanazavana zay nomeny fa eto tianay todika ty koa ny andriamatao filoha zany mahakasika nyty fahaveresan'ny sambo zay mampitebiteby iny fianakaviana ao anatin'ity olana anankiray zay mbola tsy voavaha hatreto ka manainga amin'ny fitondram-panjakana zany zahay ho tonga ty koa anamafia ny fitadiavana anio sambo eto tsy fanomezantsiny intsony fa ny fandraisana andraikitra no tadiavinay hoe mba hitanay misahirana ny fitondram-panjakana misahirana ny mpitondra mahakasika an'ireo ainy pretanindrazana zay miaraka amin'iny sambo iny ihany eto moa zany zahay izara roa moa nisy ny antso zay nataoko teo ary isy ihany koa ny fampitam-baovao koatran'izay fa mba tsy hampisy ny raorao tsy hampisy ny fandraisana vilana mahakasika ny zay sambo zay dia ireo fianakaviana ireo moa zany manan-kolazaina ihany koa mahakasika an'izay tsara tsy ho raisina la légère zany fanazavana zay hoentindreo satria misy zavatra zay misy tsao maro zany manodidina an'ity zavatra ty ka tsara zany mba mitantara ny zavatra nisy maro natao zany ireo tompokavana satria mbola nisy ny fanazavana zay tsy nisy naheno nefa dia nisy atao anatin'izay zavatra zay ka tsara zany no mba fahatsika mahafantatra an'izay hoe inona marina ny zavatra misy marina dia mba tsy mihinanam-bolony zany isika rehetrarehetra ao anatin'izay ka zay angambany no avy aty amiko aty fa manainga mamerina indray ho antsika rehetrarehetra zay tokony andraikitra tokony hitsangana hijoro mahakasika an'ity olana ity sotra tompo